Saika ho isan-kerinandro dia tsy vitsy ireo fianakaviana no voaroaka amin'ny trano sy ny tany fonenany satria voalaza fa nisy nividy ny tany itoerany. Mampametra-panontaniana ny zava-misy satria milaza ireo voahesotra teo amin'ny taniny fa manana tota-taratasy manambara fa azy ireo ny tany kanefa misy andaniny ireo manesotra manambara ihany koa fa manana taratasy tany ara-dalàna. Izany hoe tany iray mety hanana tompo maro, tsy mpiavana, tsy mifankafantatra kanefa samy milaza ho manana taratasy avokoa. Ankoatra ny fitombon'ny mponina indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra, anisan'ny mahatonga ny olona ny fanana tany eto Madagasikara ny fisiana tambajotra mpanao kolikoly eo anivon'ny rafitra momba ny fanana tany. Tsy voahaja ireo fepetra sy ireo lalàna mifeny fanana tany, hoy ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny Kradoi. Sy folo isan-jato eo dia adilova ny antony anankiray mahatonga an'le olana maro mahakasika ny fananantany keo amin'izao fotoana izao. Indrindra amin'le hoe misy olona voaroaka amin'ny taniny. Zay le hoe fanalana olona keriny amin'ny taniny zay tsy manam-popo akory le olona. Dia amidy amina mpanambola olona mampiseho taratasy milaza fa lasa tompon'le tany izy dia manambara fa misy fepetra sy lalàna tokony ho arahana tsy voahaja mihitsy. Eo anivon'ny rafitra miandraikitra ny momba ny fananantany zany na ny service de domaine io na ny service topographique. Ny lalàna dia milaza fa ny fitompoana tany dia na porofona amin'ny alalan'ny titre boky tany na amin'ny alalan'ny karatany na hoe certificat foncier. Ireo ihany no azo heverina fa porofo azo raisina milaza fa tena tompon'le tany le olona. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy tany efa misoratra mazava aman'olona zao manana titre amin'le tany le olona dia lasa misy hoe olona 2, 3, 4 tampotampoka eo manana titre amin'io tany io koa. Dikan'izany dia mazava misy tambazotra na mpanao kolikoly manao an'izany fangoroana tany sy mangalarana tanin'olona zany amin'izao fotoana izao eraka Madagasikara. Noho ny fitantanana ny resaka fananantany amin'izao fotoana izao sy ny famoahan'ny ministra ny fanajariana ny tany naoty vaovao mikasika ny resaka fananantany, izay milaza fa miato aloha ny famaliana fangatahana tany-panjakana hatramin'ny faran'ny volana Martsa izao, dia ina irongatra ny fangoronana tanin'olona ary sarotra ny fangatahana tany-panjakana araka ny nambarany ity tompon'andraikitra ity hatrany. Amin'izao fotoana izao moa izao dia fantatra fa eo andalam-panovana ny lalàna mikasika an'ilay atao hoe domaine privé de l'État fitondram-panjakana. Inona ho voamaka hitombo zany? Zay le resaka fangorona tany na fanalana olona, indrindrindrindra fa ny olona mahantra sy tsy manan-katao sy tsy mba mahafatatr'olona amin'ny taniny vokatry le fanovana maro natao tamin'ny lalàna mifehy fananantany. Voamaika tsy hazava ilay famaritana ny hoe inona ny domaine privé de l'État ary inona ny domaine public de l'État. Le domaine public de l'État zany ny araky ny fahafantarana azy hatramin'izay dia hoe misy an'le tany zay azo angatahana. Tsy fantatro na mbola isy io ao rindrinao satria ny faritra azo angatahana raha dia ny hena be. Araka ny nambaran'ny Prime Ministre nandritra ny fanologana ny politika amin'ny ankapobeny ny fanjakana na ny PGE, eo amin'ny 20 eo ny tetsikasa fitrandrahana renakibon'ny tany apetraka eto Madagasikara. Midika izany fa maro ireo olona besorona amin'ny taniny, ny 70% ny mponina eto Madagasikara raha teo tsy manana karatany sy titra avokoa. Mila fiheverana ny fanesorana io lalàna mifeny fitrandrahana manome tombon-dainy ny vahiny io raha te hiady amin'ny fangoronana tany, hoy hatrany ity tompon'andraikitra eo anivon'ny Kradoi ity. Kodiminy vaovao dia milaza fa raha ohatra ka te hanao an'izany reny orinasa mpitrandraka ireny dia afaka mangataka amin'ny fanjakana hoe lazao fa ilana pour utilité publique ny tany ilainay. Manao fanambarana zany ny fanjakana hoe ilaina tsy maintsy alaina amin'ny tompony io tany io mba ho tombotsoan'ny daholobe. Inona moa ny maha-utilité publique ny zavatra ilaina orinasa privé. Le orinasa koa amin'izay tsy mba hoe gasy akory le fa vahiny daholo. Ohatra zao base nucléaire dia australiana no afaka angataka an'izay déclaration d'utilité publique zay zany. Faharoa midika amin'le hoe déclaration d'utilité publique dia alana keriny amin'ny tany.
expropriena le olona mipetraka anaty tompon'le tany io tsy anontaniana ny heviny fa alana-keriny izy. Ohatra ka olona tsy manana titre na certificat foncier de tsy afaka akory mangataka onitra am'izay le fanalana azy amin'ny taniny zay. Tetikasa 20 vahiny samy afaka mangataka an'le déclaration d'utilité publique am'izay tany ilainy any am'izay rehetrarehetra alehany any. De manahoana moa zany no mety hitranga amin'ny resaka fananantana ho an'le vahoaka madinika le ho tratran'izany. Raha hiady amin'ny fangoroana tany de zay zavatra tsotra be tokony azo atao hoe esory tao io déclaration d'utilité publique eo anatin'ny code minier io, tsy mety tsy rariny. De ny zavatra faharoa moa zany de tia le kolikoly amin'ny resaka fananantany ty tokony ho ajanony.